midera ny jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe famindrapony amintsika ary mandrakizay famarinan'i Jehovah. Alleluia. Iaraka ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra tompo tianay, misaotra noho ny fitahinao nazahoanay anatrika an'izao fanompoam-pivavahana manokana izao. Andriamanitro, mamelany heloka ianao ary meteza handrotsaka ny fananao masina ho aminay izay mitarika an'izao fotoana izao sy ho amin'io namako izay manaraka an'izao fotoana izao io. Tononoko mivavaka amin'ny anaranao Jesosy mba hitondra tombony ho anay any amin'ny fotoana. Sotra raha io. Amen. Arahaba ary ilay no asoavina ny tompo mombanao. Izany teny indramina avy amin'ny soratra masina izany manolorana ny arahaba ho anao amin'ity fotoana manokana ity dia fotoana izay fanamafisan'orona ny fanoloran-tenan'ny vehivavy, fotoana maneran-tany. Ny firariana dia hitombo fahasoavana ary iroso lalindalina kokoa eo amin'ny fanoloran-tena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny fitahiny ary ho aminao ho amin'ity fotoana manokana ity. Vini marainaku, jadi
Iaraka andray ny baibolitsika isika dia amaky ny eo amin'ny Efesianina 2:2 ny andininy 10. Efesianina 2:2 ny andininy 10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika eo aminy. Izao dia asaiko ianao hiaraka hivavaka amiko. Ry Andriamanitra rainay, tsara sy masina indrindra ny an-danitro, ny dera, ny saotra, ny laza dia atolotra eo anao, izay efa anao hatr'izay ka ho anao mandrakizay izany. Ankasitrahanay lehibe ianao satria raha tsy noho ianao dia tsisy izao fotoana izao, ary noho ianao no nahatohizao anay, ka misaotra raha eo. Misaotra ihany koa nanomezanao an'izao tombo-potoana izao ho anay vehivavy afaka manao izao amarana izao fiaraha-mivavaka izao izahay. Amin'ity anio ity dia mangataka aminao izahay satria natokana mba hanavaozana ny fanoloran-tenanay eo aminao androany dia mba ho raisinao an-tanana an'izany fanoloran-tenanay vehivavy tsirairay avy izany, ka mba ho fikirinao ny tsirairay avy aminay ary mba tsy hiala izahay mandra-piavinao eny amin'ny rahony lanitra ary hitarika olona maro be eo aminao any izahay, ny ankohonanay, ireo mpifanerasera aminay, ireo mpiara-miray vodi-rindrina aminay ary ireo mpiara-miasa aminay, niza dia mba ho voasarika eo aminao amin'ny alalanay ene izany. Dia mangataka aminao ihany koa izahay ny mba hitahinao ny ankohonanay tsirairay avy, hita manokana ny ankohonana tsirairay avy ianao ka hanome ny fanainao masina, hanome ny hery manokana izay sy mifitahiana izay fandrotsaka amin'ny andro sabata ho an'ny tsirairay avy ny ianao amin'ity anio ity. Dia mangataka aminao ihany koa nefa izahay ny hamelanao ny heloka mampatsoana izay vitanay tsirairay avy satria mpanota ihany izahay Jesosy, mino izay efa ho diovinao amin'ilay ranao soa izay tsirairay avy izay mivavaka izao ary ho vita fihavanana tanteraka aminao. Ankasitrahanay sahady ianao Jesosy ny amin'izany valim-bavaka izay efa nomaninao omenanay izany, na dia tsy voataka mivavaka arany dia mino izahay fa ianao mahalala izay mety sy mahasoa anay. Tonononay mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amin'izao sika dia tonga eo fampampiavahana manokana dia ny fanatitra sy ny ampafolony. Ambaran Jesosy ao amin'ny Matio 12 ary ny 4:30 ka hatramin'ny 70 ny amin'ireo didy roa lehibe indrindra. Ao amin'ny 7:30 dia mampianatra antsika ny fomba itiavantsika ny namantsika izany 7:30 izany. Toy izao ny voalaza ao amin'izany andininy izany. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tahaka ny tenantsika izany no tokony itiavantsika ireny namantsika ireny. Maro ny fomba ahafahantsika maneho fitiavana. Anisan'izany ohatra hoe ny fanotroanantsika azy ireny rehefa mandalo fotoan-tsaratra eo amin'ny fiainana ireny namantsika ireny. Afaka mamangy azy ireny koa tsika any amin'ny hôpitaly raha toa ka marary izy. Afaka manome tanana raha ohatra hoe mila fanampiana ireny namantsika ireny. Ohatra fotsiny ireo voalazako teo ireo fa maro ny fomba ahafahantsika maneho fitiavana ireny namantsika ireny. Ny boky anankiray Review and Herald tamin'ny 9 Janoary 1929 dia milaza toy izao: arakaraka ny hanohanantsika ara-bola ny asan'Andriamanitra ho famonjem-panahy no ahatonga ireny fanahy ireny ho akaiky ny fontsika kokoa. Izany hoe tsy amin'ny fanomezana izay ilainy namantsika ara-nofy ihany izany no tokony anehoantsika ny fitiavantsika azy ireny, fa tokony mampiasa vola koa izany isika mba hamonjena ny fanahin'izy ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny ampafolony sy ny fanatitra. Ka rehefa mamerina ny ampafolony ampatokiana, mamerina ny fanatitra ampatokiana isika, dia tsy vitany hoe manohana ny asan'Andriamanitra ihany isika izany, fa manjary akaiky ny fontsika ireny lehilahy, vehivavy, zatovolahy, zatovovavy izay nanoloran'i Jesosy ny ainy ireny. Ka ny fanatitra atsitrapo izay omenao ho an'ny asa misionera zany dia fanehoanao fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy an'Andriamanitra irery ihany fa ho an'ireo namanao koa. Ka andeha rahantsika mamaky izay voasoratra amin'ny Salamy 4:9 ary ny 9:7 sy ny 7:10. Toy izao voalaza: anefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olon-drehetra, dia eo akanjan'i Jehovah, eo akanjan'ny tranon'i Jehovah, eo afovoanao ry Jerosalema ho. Miantso anao zany androany. Ny antso anao androany dia hoe manolora am'fotsika tanteraka mba hanohanana ny asan'Andriamanitra, ary ataovy amin'ny pahalala-tanana izany ho famonjena ireo rahalahy sy anabavintsika izay mikatsaka ny fahamarinana. Andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no loha-hevitra mahafinaritra izay niarahanay teo. Niarahanay nianatra androany. Nampafantarinao anay fa mila malala tanana izahay mba hamonjena ireo namanay. Ka taio ny fanatitra sy ny ampafolony izay ho atolotray amin'ity anio ity mba hamonjena fanahy maro. Amin'ny anaran'i Jesosy ny riko sy angatahako izany vavaka izany. Amen.
amin'ny fofeny fifaliana indray ny arabanany ankizikely rehetra izay manaraka tsy manjoy an'izao fotoam-pivavahana izao. Tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy isika rankizy. Kanefa dia ataontsika amin'ny alalan'ny tantara izany mba ahafahantsika mandray lesona bebe kokoa ny amin'ny toritentsika androany. Ny lohateny dia hoe ny etaetan'ny Lili. Dia ny averintsika ny atokantrano any ny etaetan'ny Lili. Ny toko sy andininy fototra dia jerentsika ao amin'ny Efesiana toko 4:10. Efesiana toko 4:10. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Averiko indray mandeha. Fa asany isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Indray andray dia ny balika tsara ny masoandro. Nefa tsikaritra ny renibe ny Lili i bebe Grace zany fa ohatran'ny malahelohelo endrika ity zafikeliny ity. Tena notany izy hoe fa maninona ianao ry sombiny haiko fa misy inona? Dia izao ny zavatra tenenin'ny Lili hoe tsy fantatro ry nembe tena tsy fantatro. Ananako avokoa ny zavatra rehetra nefa mbola mahatsiaro fahabangana ao am-poko ihany Nitsiky nenibe tamin'izay sady niteny hoe andeha hitantarako tantara anankiray ao amin'ny Baiboly ianao izay mety hanampy anao hahatakatra ny anton'izany. Ino ary ilay tantara? Taloha ela be tany dia nisy lehilahy antsoina hoe Paoly izay nanoratra tarantasy ho an'ny vahoaka tany Efesosy. Izao no nolazainy tao anatin'ilay taratasy. Zava-boarin'Andriamanitra isika. Noforoniny mba ho an'i Kristy Jesosy isika ka afaka manao asa tsara. Efa ela nanomanan'Andriamanitra izany asa tsara izany mba ataontsika. Io ilay vakiteny fototra izay nojerentsika teo fa dika teny anankiray LRV no nakana azy. Nanoratra io taratasy io tamin'ny teny Grika sy tamin'ny fiteniny i Paoly. Ka ny teny nampiasana ilazana hoe zava-boarin'Andriamanitra dia midika fa noforon'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana isika. Tahaka
tahaka ny zavakanto anankiray a tsara tare, ny osodoko a tsara tare, na koa sary sokitra manana endrika mahafinaritra. Midika izany fa manokana ny tsirairay avy. Ankizy kely tsirairay avy dia manokana ary manana tanjona manokana izay nofaritan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny hiratra ny mason'ny Lili, liana dia liana izy. Midika ve izany fa misy tanjona manokana ho an'ny fiainako? Izany nataony. Eny anaka, hoy bebe Grace. Nataon'Andriamanitra miavaka tokoa ianao ary manana drafitra mahafinaritra ho anao izy. Mba takaranao izany drafitra izany a, dia ilainao a ny mahalala azy bebe kokoa. Ahoana nanaovako an'izany? Hoy Lili, niteny tamin'ny bebe sady nentanentana ery izy tamin'izany. Amin'ny fanokanana fotoana iarahana aminy, hoy bebe Grace. Tahaka ny anokananao fotoana iarahanao amin'ireo namanao any ampianarana na namanao ety manodidina ety dia ohatran'izany ihany koa ny miaraka amin'Andriamanitra. Tokony hanana fotoana iarahana amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny vavaka, ny famakiana ny Baiboly, ny fitantarana aminy ny tontolo andronao. Hoy Jesosy hoe, izaho mivoloboka, ianareo sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Ao amin'ny Jaona 5:15 no ahitana an'izany. Midika izany fa raha mikambana amin'ny Jesosy isika dia ho sambatra sy ho faly ny fotsika. Ny saintsaina ny momba an'izany i Lili, ary nanapa-kevitra izy anandrana izany. Isa-maraina dia amaky tantara ao amin'ny Baiboly izy, hivavaka ary hitantara ny tontolon'ny androny amin'Andriamanitra. Fa izao nanomboka teo izy tena nanadiary kely mihitsiny izay nanoratany ny zavatra izay tia tao aneritreriny sy ny zavavavaka izay tao am-pony. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsikaritry ny zavatra mahagaga niova teo amin'ny fiainany. Nanomboka tsy tsampany intsony ilay fahabangana tao am-pony. Nahatsiaro ho sambatra izy ary feno fifaliana ny fiainany. Hitany tamin'izay koa fa lasa tia manampy ny hafa izy dia lasa tia mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireo namany izay nanodidina azy. Indray andro dia hoy Lili tamin'ny bebe Grace hoe, takatra amin'izay izao ry bebe hay ny foko tena ngetahetan'Andriamanitra sy ny fitiavany. Zao ary bebe dia mahatsiaro sambatra ary satria dia efa manana fotoana iarahany aminy amiko isan'andro. Nofiny bebe Grace i Lili ary izy taminy. Marina izany anaka. Rehefa fantatsika fa amin'ny Kristy isika manokana fotoana iarahana aminy ary velona mba hanaradia azy dia sambatra sy faly ny fotsika. Tadidio fa zava-boarin'Andriamanitra ianao ary tena tiany. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia nitombo hatrany ny fifandraisan'ny Lili tamin'Andriamanitra. Tsaroany mandrakariva fa zava-boary manokana noforon'Andriamanitra izy ary manana fikasana mahagaga ho azy Andriamanitra. Ho antsika ihany koa ankizy dia zava-boarin'Andriamanitra isika. Noforon'Andriamanitra mba hanana fikasana mahagaga. Ny fandriana dia engany eny ankizy kely tsirairay avy mba hazoto hifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanaovana diary, amin'ny alalan'ny fitantarana ny zavatra izay natao tontolo andro. Dia ny fandriana dia mba hanana etalalina tahaka ny
lilia ny ankizy kely tsiraray avy dia samy hotahian'andriamanitra daholo a ny ankizy kely tsiraray avy nao izysika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro mankasitraka anao izahay a ny amin'izany toriteny izany. Misaotra fa mbola nianatra ny tantarany Lili izay nanana etaeta lalina ny amin'ny te hanaraka anao. Engany ny ankizy kely rehetra dia mba angetaetan'izany ihany koa ary mba hanokana fotoana irahana aminao amin'ny alalan'ny fianarana ny teninao, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira fiderana ihany koa, amin'ny alalan'ny fanaovana diary. Dia mitahina ankizy kely tsiraray avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed, and by His strength alone I overcome. Now I could stop and count my blessing like diamonds in my hands, but the strife is not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In
mafisina ny fiarabana izay vitanamana teo aloha ary makasitraka anao manokana izay nanaiky anaraka an'izao fandaharana izao. Ireo hetaketa lalin'ny fanahy, izany no lohatenin'ny toritentsika amin'ity maraina ity, izay nitsoahana avy ao anatin'ny lahatsoratra izay nisoratan'ny Nancy Cabrera, ny fandriako lalina ho anao dia mba hatsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary izao fotoana iarahantsika izao anie dia hitondra aim-baovao anao, hitondra fampahirizana ho anao. Ny toko sy andininy fototra dia efa nivakiany namantsika teo aloha izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 2 andininy 10. Efesianina toko 2 ny andininy 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy. Ry namako, mino aho fa tsy zava-baovao aminao akory izany hoe hetaheta lalin'ny fanahy izany. Azontsika tsara izany resaka izany. Afaka adikatsika amin'ny teny hafa ihany koa hoe faniriana mivaivay avy ao anaty. Mety resaka sakafo izany. Mety misy fotoana ianao mahatsapa hoe te hihinana zavatra mamy be na hoe marikivy be ho antsika vehivavy. Mety ihany koa faniriana te hanan-karena be, angamba faniriana mivaivay avy ao anatinao ao te hanan-karena. Mety hoe faniriana ihany koa te hanana olon-tiana, te ho tiavina, te haneho fitiavana, samy manana ny hetaheta laliny ny tsirairay avy. Fa zao ireo hetaheta rehetra izay mety mipolotra avy ao anatsika ireo dia fanairana izay ataon'ny vatantsika, fanairana izay ataon'ny saintsika, fa misy fahabangana ao anatintsika ao, misy fahabangana ao anatinao ao. Ry namako, rehefa tsy heverintsika ireny hetaheta lalina izay alefa ny vatantsika, alefa ny saintsika, alefa ny fontsika ireny, dia izy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ara-batana, fahasalamantsika ara-batana, izy fiantraikany eo amin'ny fahasalamantsika ara-tsaina, ara-petseha-po, ary dia mety hanova ny fahitantsika ny tenantsika, hanova ny fifandraisantsika amin'ny hafa, eny mety hanova ihany koa ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Koa amin'ity anio ity dia tiako manasa anao mba hiara-mianatra amiko lesona 3 lehibe izay afaka hameno ny banga ao anatinao, afaka hameno an'ireo hetaheta laliny fanahinao. Kanefa tsy izay ihany, fa hahatonga anao indrindraindrindra koa hanana fiainana misy tanjony, hanana fiainana izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Voalohany dia izao, mila mamantatra ny mahaenao anao ianao. Iza moa ianao? Manahoana ny tombam-bidinao? Raha iverenantsika ilay tenin'Andriamanitra teo izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 2:10, vao manomboka miandoha io teny io dia izao ny teneny ao amin'ny anaran'i Jesosy, fa asany isika, asany isika. Ry namako, amin'ny teny Grika ny dikany hoe asany dia hoe sanganasany, ny tsara indrindra amin'ny zavatra nataony, ary tsy zavatra hafa no tenenan'Andriamanitra an'izany fa zasy ianao. Tsara indrindra amin'ny zavaboarin'Andriamanitra ianao, tsara indrindra amin'ny asa tanan'Andriamanitra ianao, manana tombam-bidy ambony amin'ny asan'Andriamanitra, tonga lafatra indrindra anao ianao. Rehefa mandinika an'izany tombam-bidy izany, tsy haiko ianao hoe efa mba nisy fotoana ve nieritreretanao lalina mahakasika an'izany hoe tombam-bidy ametrahan'Andriamanitra anao izany. Fa za manokana rehefa mieritreritra ny tombam-bidy izay amen'Andriamanitra dia mahatsiaro fifaliana,
fifaliana hafa noho ny hafa mihitsy. dia nio tsara nge inona mo noho ny fidianan'Andriamanitra anao, ankoatrany hoe noforonony ianao, dia inona noho ny fidianan'Andriamanitra anao mba ho afaka tao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana. Inona ny fidianan'Andriamanitra anao mba ho velona mandrakizay ianao? Ny ranon'ilay Jesosy Kristy, ny ranon'ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1 filazantsarany Jaona 1 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 dia milaza izy fa izany Jesosy zany ange dia Andriamanitra mihitsy. Izy ilay teny tonga nofo, izy ilay tao amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mihitsy. Raha tsorina dia izao, ny ain'Andriamanitra no takalona, ny ain'Andriamanitra ny tombam-bidinao. Tsy mahafinaritra ve mieritreritra an'izany? Ary misy boky anankiray nivakiako, boky anankiray mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy, nisoratana ramatoa anankiray atao hoe Ellen White. dia izao no tenen'io boky io: na ianao rery aza no nanota dia vonona ho fato anao io Jesosinao io. Tsy voavidy voly zany ainy zanak'Andriamanitra zany, tsy azo atakalo ninninona izany tombam-bidinao zany. Kanefa ny mampalahelo dia izao, maro amintsika no tefeny fiarahamonina sy ny kolotsaina izay iainantsika, ary tsy manorina ny tombam-bidintsika eo amin'izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Matetika dia tombanantsika amin'ny fananany ny olona anankiray, tombanantsika amin'ny faripahaizana ananany, tombanantsika amin'ny fomba fisehoany ivelany. Ry namako, rehefa miala ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia mahatsiaro ho tsinitsinina ny olona anankiray, mahatsiaro ho tsy manana ny mahizy azy. Fa rehefa ianao kosa no manorina ny tombam-bidinao ao amin'izay nametrahan'Andriamanitra anao, dia ahatsapa hanana fijery miabo mandrakariva ianao. Ho tianao ny tenanao dia ho tianao koa Andriamanitra ilay mpanao anao, dia ho tianao ihany koa ny hafa. Ho tsara ny fifandraisanao amin'ny hafa, ho tsara ny fitondranao ny tenanao aloha, dia ho tsara ny fifandraisanao amin'ny hafa, ho tsara ihany koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary izay ngery namako hoe izay no mampatonga any Satana miasa mafy, mamodika an'izany fahatsapantsika ny tombam-bidy izay amen'Andriamanitra antsika izany. Tiany ianao tsy rarahan'Andriamanitra, tiany ianao akahala ny tenanao dia hanome tsiny an'Andriamanitra, tiany ianao ny hopodika ny fiainanao. Anio dia miantso anao Andriamanitra, miantso anao amin'ny anaran'io Jesosy Kristy, ilay tianao mametraka anao amin'ny tombam-bidy ambony hatramin'izay ka hatramin'izao io aho. Miverena ao amin'i Jesosy Kristy ianao, miverena amin'i Jesosy Kristy. Aza manankina ny tombam-bidinao, aza manorina ny tombam-bidinao amin'ny zavatra hafa izay mety mandalo ety ivelany. Fa ahorenao amin'i Jesosy Kristy ny tombam-bidinao dia ho tsapanao mandrakariva ny fahambonianao. Misy tantarana Samaritana tsara fanahy anankiray ao anaty Baiboly ao, izay manam-porofo an'izany resaka izany. Io Samaritana tsara fanahy io araky ny kolotsaina nisy teo amin'ny Jiosy, izany Samaritana izany dia ohatry ny alika, tsy mahafinaritra no miresaka aminy, voajerena dia mamparikoriko ny Jiosy izany Samaritana izany. Fa nateo ary amin'ny fijerin'ny olona sy ny fihevitry ny olona n'ity Samaritana ity, dia fantatsika ny tantara ao anatin'ny Baiboly. Mino aho fa fantatrao tsara izany tantara izany. Fa rehefa nahita Jiosy anankiray izy, tsy nieritreritra izy hoe Jiosy ity, za Samaritana, za le alikainy zareo, tsy nieritreritra an'izany izy, satria fantany Andriamanitra, fantany ny Andriamaniny, fantany ny tombam-bidy sy ny toerana ametrahan'Andriamanitra azy. Ary dia araky n'ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo, tsapany fa voaforona tao amin'ny Kristy izy, ary voaforona hanao asa tsara.
teny karakara n'ilay lehilahy jiosy izy no karakarainy no vonjeny na ny hony hatsaram-panahy na ny hony fitiavana tsisy fepetra. Ry namako, rehefa tsapatsika ny tombam-biditsika, tsapatsika fantatsika hoe izy tsika amin'izay fotoan'izay dia ho tiatsika ny tenatsika, ho tiatsika ny hafa ary ho tiatsika Andriamanitra. Lesona lehibe faharoa atao anatin'ity toriteny ity dia izao ny firaisana amin'Andriamanitra. Anisan'ny fomba anankiray izay amenoana, ampiasain'Andriamanitra amenoana ny hetaheta lala ny fanahintsika izany firaisana amin'izany. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:10 andininy 5. Jaona 5:10 andininy 5 izay vakiko toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Lesona lehibe no amen'Andriamanitra antsika ao anatin'io andinin-tsoratra masina io. Mila mandalo ny fanandrama ny voalobokantsika ry namako. Ahoana moa izany? Fantatsika tsara ny voaloboka. Rehefa tonga ny ririnina dia inona ny manjo azy? Mitsana daholo ny raviny. Tsisy voaniny intsony ny voaloboka. Rehefa jerevanao dia ohatran'ny hoe efa maty. Kanefa izao, raha mbola mitazona mandrakariva an'ilay firaisany amin'ilay fototry ny voaloboka izy, ary hainy mbola avelany, hainy misintona tsara an'ilay tsiro avy amin'ilay fotom-boaloboka, dia ho hitantsika fa toa vanim-potoana mandalo izany ririnina izany. Iverina indray ny raviny ary dia amokatra tsy araky ny eritreretana azy izy. Ry namako, mety mandalo vanim-potoa tsarotra ianao ankehitriny, ririnina eo amin'ny fiainanao izany. Mety very asa angamba ianao, mety nandahoanao angamba ny olon-tianao, mety voaroaka tao amin'ny trano misy ianao ianao, mety arabirabian'ny olona amin'ny fomba isan-karazany ianao. Samy manana ny ririnim-piainany ny tsirairay avy. Fa izao, tsy olan'izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy olan'izany. Ny olana dia izao, voatazonao ve ilay fifandraisanao amin'ilay fotom-boaloboka dia Jesosy Kristy izany. Raha mbola miray amin'i Jesosy Kristy ianao dia tsarovy, fa mbola misy dikany mandrakariva ny fiainanao. Mbola misy antony ny ivelomanao. Tsy mila kivy, ny ririnina dia mandalo. Ary toy izany ihany koa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ahoana nefa izany atao hoe miray amin'i Jesosy Kristy izany? Misy fomba efatra reto izay anehoantsika ny atao hoe miray amin'i Jesosy Kristy. Voalohany dia izao, manao laharam-pahamehana mandrakariva ny fikatsahana an'i Jesosy Kristy. Na inona ho vita na inona tsy ho vita, priorité anao ny fitadiavana an'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny angambany, amin'ny alalan'ny fienoana ny teniny tahaka an'izao ataonao izao, amin'ny alalan'ny famonjena fotoam-bavaka, miray amin'i Jesosy Kristy dia midika fa mikatsaka mandrakariva ny fifandraisanao aminy. Faharoa, dia mila matoky ny teny fampanantenaina. Inona ny teny ao anatin'ny Baiboly ao izay entin'Andriamanitra ampahirezana anao? Teny fampanantenana be da be ao, na mamaky iray isan'andro ary ianao mbola tsy laninao izany. Fa izao, tsy atao fantatra fotsiny izy ireny, fa antenaina mihitsy ihany koa, atokisana ihany koa ireny teny ampanantenain'Andriamanitra anao ireny. Fahatelo dia izao, miantehatra tanteraka amin'ny heriny. Aza mijery ny tenanao ianao, aza mijery ny zavatra izay mety ho vitanao,
fa mijerevany Jesosy Kristy, mijerevany hiriny, ary antenao zany ho tambatra amin'ny ianao, hitambatra amin'ny ianao, ka ny hiriny Jesosy Kristy ny lasa herinao, ny fahombiazany Jesosy Kristy no fahombiazanao. Mahafinaritra zany miray amin'ny Jesosy zany. Fahaefatra farany dia zao, mila maharitra amin'ny fanarahana azy ianao, mila maharitra mijoro amin'ny finoana mandrakariva ianao. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 dia misy fanambarana ozy izy hoe sambatra anisan'ny hetaheta lalin'ny fanahy izany fitadiavana fahasambarana zany. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe sambatra izay mamaky, sambatra izay mihaino, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fahatomotra ny farany. Ry namako, aoka iray mandrakariva amin'ny Jesosy Kristy ianao, dia ho hitanao, ho tsapanao fa ho fenoiny Jesosy Kristy ireo hetaheta laliny fanahy ao anatinao. Ny fahatelo farany amin'ity lesona lehibe androany ity dia ny famantarana ny antom-pisiantsika. Inona ny antony ivelomako? Inona ny antony ivelomanao? Efa hitantsika tery amin'ny tapany voalohany fa ny maha ianao anao, ny tombam-bidinao dia miorina ao amin'i Jesosy Kristy. Hitantsika teo amin'ny tapany faharoa fa ny fahombiazanao dia miankina amin'ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy. Ary amin'ity fahatelo ity dia ho zaraiko aminao indray inona ny antom-pisianao. Andao iverenantsika ilay teny ao amin'ny Efesianina 2:2. Efesianina 2:2:10. Ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao inona? Mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo andehanantsika ho aminy. Ry namako, ny antom-pisianao, ny antony namoronan'Andriamanitra anao dia mba hanao asa tsara ao aminy, hanao asa tsara ao aminy. Mety miteny angamba ianao hoe raha ny fiainako manokana tsy vitako zany, tsy vitako amin'izao toerana misy ahy izao zany. Andao hitantaraiko tantara anankiray nareo eto am-pamaranana. Tantarana tovovavy kely anankiray. Raha ny tena marina dia izy nanoratra an'ity toriteny izay ataontsika androany ity. Nancy ny anarany. Nancy dia velona tao anatin'ny tokantrano izay nisy herisetra mandrakariva, nisy fifandirana mandrakariva, ny ainan'izany antaonany maro tao anatin'izany tokantrano izany Nancy. Teo amin'ny fahaefatra taonany dia niarana herisetra ara-batana, teny hoe naratra mafy Nancy nanaovan'ny dadany azy. Ary vokatra izany toe-javatra iainana isan'andro izany dia lasa nanana fikorotanana ara-petseha-po Nancy kely. Ny tombo tao anatin'izany korotana ara-petseha-po izany izy, korotana ara-tsaina. Ary nandritry ny fiainana Nancy tao tokantrano, indray mandeha monja tamin'ny fotoana izay nahazahoany naoty tsara indrindra tamin'ny mpianatra rehetra no mba hanina nahitany Nancy an'izany atao hoe fakasitrahana izany, teny mamy izany, indray mandeha monja. Fa ny ankamaroan'ny fiainana Nancy dia ao anaty herisetra, ao anaty fifandirana. Indray andro ary tena rary mafy Nancy, vokatra ilay fikorotanana ara-petseha-po, dia niady tamin'ny aretiny Nancy ary tsy nivoaka intsony ny feony. Tamin'izay fotoana izay dia niteny ny dokotera nanao hoe mety tsy ahay hiteny intsony ianao. Sahiran-tsainy mafy Nancy nieritreritra an'izany. Andriamanitra homoana ve zany nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Ary tao anatin'izany fotoana narariana izany, afaka 2 taona dia niverina soamantsara ny feo Nancy. Ary teo amin'ny 15 taonany dia tonga mpitory teny izy, pampahery ny hafa.
ry namako, i Nancy dia niady tamin'ny fahatsapana ny tombam-bidy ho ambany, niady an'izany izy mba hampiakatra ny fijeriny, hanana ny tombam-bidy hatsapany ny tombam-bidy ambonin'ny tenany arak'izay nanaovan'Andriamanitra azy. I Nancy dia nanana tahotra mandrakariva tao am-pony tao, tsy nivelatra ohatra ny tanora rehetra, vokatry ilay fikorontanana ara-pihetseham-po. Kanefa izao rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia nanangana fifandraisana ety amin'i Jesosy, niray tamin'i Kristy izy, ary dia niverina ny fahatsapany ny tombam-bidy ambony ananany izay ao amin'i Kristy. Tsapany ihany koa fa lasa nisy vidiny taminy ny fiainany, lasa nanan-danja taminy ny fiainany, dia nanova ny fifandraisany tamin'ny avy izany. Lasa tsy sarokenatra intsonina ny sy, tsy feno tahotra intsonina ny sy, ary dia tonga pampahery ny hafa amin'ny alalan'ireo toriteny ataonazy. Ry namako, amin'ity androany ity, tia hampahery ianao aho, tia anao Jesosy, manome tombam-bidy ambony ianao izy, noforoany ny hanana tombam-bidy ambony ianao, ary ny antom-pisinao dia efa napetrany ho amin'ny tsara mandrakariva. Afaka ny ho tonga amin'izany toerana metrahan'i Jesosy ianao izany ianao, rehefa manana fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy Kristy. Koa manomboka androany ary dia tapao ny hevitrao. Mety iza hatoko mandrakariva ny fampanantenana nomeny, mety iza hitehitra mandrakariva amin'ireo teny fampanantenana nomeny, hitehitra mandrakariva amin'ny heriny, ary eo ka haritra mandrakariva amin'ny fanarahana azy ianao. Jesosy anita ianao, hivavakantsika. Jehovah-Andriamanitra, Tompo tianay, misaotra anao izay satria lesona lehibe no nomenao anay tamin'ity androany ity. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka manokana ho an'io namako izay manaraka an'izao toriteny izao. Jesosy malalo, mety ao anatin'ny ririnina izay lalovana izy, ady sarotra lalovana Jesosy io, aoka ny ho tsapany ao anatin'izany fotoan-tsarotra lalovana izany ny fitiavanao azy, ho tsapany ny tombam-bidy ambony izay amenao azy, ka ho resy lahatra mandrakariva izy, fa mahalala ny hevitra tokony heverana azy ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa, ary mikendry fanantenana mandrakariva ho azy ianao. Jesosy malalo, mangataka aho mba hanana firaisana mandrakariva aminao izahay, ary dia hamokatra tsara amin'ny fiainanay, ho an'ny tenanay voalohany indrindra, ho an'ny hafa mifandray aminay, ary indrindra ho tsara fifandraisana aminao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana mivavaka, sotra raha io. Amen.